mibaky mifetsika ao izy alita ty verana izy tsisy olona isotro loha rano aina na mbola lany telo tabangy amin'ny aza ka hiboretika amin'ny vavany fa amin'ilay rano sasana nefa tena namboatra an'ity dia efa manomboka hoe zay lisy dia iza marina nampidilo anatin'ny fiainanao fa raha nandray marina ny Kristy ianao olom-baovao ianao ary ny ambaran'ny Paoly avana manana toy izy manao efa lasa ny zavatra taloha efa lasa ny zavatra taloha efa nanazavana zany tamin'ny Efisika teny Antsonjombe indray maka mbola teny Antsonjombe tsika tamin'izany nanao ny fampombavahana toy tamin'ireo Efisika teo manao hoe zao no izy so nambarany tenin'Andriamanitra zay mandray ny Kristy dia tonga olom-baovao lasa ny zavatra taloha fa ndray mandeha ho azy narabaina tovolahy anankiray manao pasteur tsy foan'ny Efisika tamin'izany manao pasteur manao manao zaho izy efa nandray ny tompo ndry tsara zany anaka ho dia nandray ny tompo ahoana ianao dia efa niova avy efa niova aho izy niova pasteur niova ahoana ho ianao za pasteur izy taloha nandraisako ny tompo tena mpifoka sigara be mihitsy ary paquet roa isan'andro ny laniko roa paquet isan'andro ny laniko tamin'ny sigara dia niova ahoana ianao zao anaka ho zao izy ray paquet sisa ray paquet sisa nareo moa tsisy mifoka sigara mihitsy naray azy zavatra tsara zao dia tamin'ny fotoana anankiray hafa indray nanaton'azy raha matoa anankiray manao pasteur manao anao za zao tsy tadidy ny pasteur ka sao natadiko reo voka-be dehibe reo zaho izy efa nandray ny tompo tsara rano dia efa niova avy eo niova ozy izy niova ahoana za zany tsy varotonao sakabelo mihitsy niova dia hoe niova fotsiny niova ahoana za pasteur izy taloha nandraisako ny tompo tena mpiteny ratsy be mihitsy tsy fantatro mihitsy ozy izy fa isaky ny teny hovavako dia mivoaka ny teny ratsy mivoaka ny teny ratsy mivoaka ny teny ratsy ny vehivavy mantsy ohatrany bebe resaka izay afa-tsy nareo ihany dia niova ahoana ianao azao za zao pasteur izy tsy miteny ratsy tsono raha tsy isaky ny tezitra sisa dia hoe amatsy azy menadary eo fotoana roa samihafa azafady ravako tsy mitovy ny baibolitsika tsy mitovy ny baibolitsika ny baiboliko dia milaza manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha fa tsy hoe efa nihena ny zavatra taloha zay misy dia samy mandiny tena zany ny olona tsiraravy marina ve amin'ny fandraisako ny Kristy marina ve ianao amin'ny fandraisako ny Kristy nanomeanareo maridrefy maromaro azany teo raha fitiniko ny maridrefy nomeko anareo zao raha mandray marina ny Kristy ianao dia manokatra ny fonao sy ny fiainanao idiran'ny Kristy marina ianao safidy ataonao zany hoe Jesosy voaky mifoky midiry ianao fa manaky anao ao tomboka sy mpamonjy zay fa ny faharoa ny maridrefy faharoa zao hoe raha marina amin'ny fandraisako ny Kristy dia tsy maintsy miaina fiainam-baovao dia miaina fiainam-baovao ve asa tsia zao sa ny tota ihany no avadibadika zay misy dia mieritreritra an'izany tsika dia avana marana zay zany ny voalohany dia mitandrina tsika ho tsy misy olona afaka mandeha araka ny fanahy masina na mahavita fahagagana toy inona azy raha tsy marina amin'ny fandraisan'i Kristy satria fitaka avokoa reny ary any amparany Jesosy tena no ny tema hoe tsy fantotra akory ianareo tsy fantotra ianareo nefa hoe zay naminany tamin'ny anaranao namoaka diminy tamin'ny anaranao nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ny anaran'i Jesosy tsy aiza miaina nefa Jesosy aza tsy mahalala azy akory Jesosy daholo ny tena zany fa tsy za mamolona zany raha mitovy ny baibolitsika ny anaran'i Jesosy tsy aiza miaina Jesosy zao Jesosy ny sasany zany dia zao Jesosy hay ny mahamaky azy sosy gaga mihitsy aloha efapolo taona nampitandrona azy misotro ronono zao betsaka ny zavatra hitanao miditra anatin'ny fiangonana mandray anatin'ny fiangonana zao Jesosy nefa mipaty ny sosy fotsiny tena mahamaky azy anatin'ny fiangonana ato aminareo moa tsisy manao an'izany aso ihany zavatra tsara zany ho amatsy anareo manao hoe mbola mandeha araka amin'ny fanahy masina vetsika dia ny fanontaniana voalohany dia hoe marina amin'ny fandraisana Kristy ve aho marina amin'ny fandraisana Kristy ve ianao zay niresaka an'izany lava ary havana malala fa ho resahako fohifohy ny zavatra hidimy sisa inona ilay faharoa teo fiangonana marina fa tsy fiangonana anjely zay no izy rehefa mieritreritra mantsika ravana malala ny amin'ny fanahy masina hoe fiangonana mandeha araka ny fanahy masina dia lasa fiangonana anjely zany tsy marina zany ravana malala ny soratra masina tsy miteny mihitsy manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia lasa anjely izy
Dia arina za mampianatra ro za reto anjely fa elatra fotsiny tsisy tsisy an'izany akory tsy lasa anjely isika tsy lasa anjely isika arina ny fiangonana tsy fiangonana anjely hanomeanareo profy telo anamarina an'izany aminareo zao no izy ravana marina anankiray voalohany indrindra ny fiangonana voalohany zay nisy ilay pentekostra voalohany pentekostra mantsy ao anatin'ny soratra masina ravana marina nisy pentekostra ny telo mentona tsy ampy any fotoana nazavako an'izany rehetra zany fa ny pentekostra voalohany izay niainana niteraka ny fiangonana voalohany dia tena tsy fiangonana anjely mihitsy raha miresaka hoe tsy fiangonana anjely tsy fiangonana tanteraka hoe fiangonana dia fa tena tsy misy tsinony sy ohatran'iza mihitsy akory tena mbola fiangonany mpanota ihany io fiangonana izay nilasan'ny fanahy masina io raha te ahita an'izany nareo dia jereo ny asan'ny apôstôly toko 5 andininy voalohany hatramin'ny andininy faraky amby folo asan'ny apôstôly toko 5 tantaran'izy mivady mampalahelo io tantaran'izy io Ananiasy sy Safira ny fiangonana voalohany riavana malala dia fiangonana nisy olona mpandainga ny fiangonana voalohany dia nisy olona matimaty karena raha le fandaholana itsika so tsy mety fa aloha mba tana kely ihany tsy hoe manomeza kely fa mitazona kely dia mitana kely tao izy mivady dia amin'izay mpivady ray lainga ireo daholo ve ino tompo ireo misy ireny marina ny mafy sisany tsy tonga tamin'ilay marina zany hoe Petero manino ianao mandainga amin'ny fanahy zany nge ny fiangonana voalohany fiangonana nisy olona mpandainga zany fiangonana voalohany fa tsy fiangonana anjely akory dia jereo ndreo amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 avadeo kely ny baibolinareo rehefa namadika anina aloha ny asan'ny apôstôly toko 5 ry havana malala dia tena mampime mihitsy mialatsiny amin'ilay fomba fiteny fa mampime asan'ny apôstôly toko 5 ny andininy voalohany hita be ny asan'ny apôstôly nareo ahoana voasoratra amin'ny lalany tompo ary tamin'izany andro zany rehefa ny amady isan'ny mpianatra dia ny monomonina tamin'ny hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra teniny nisy fizarana sakafo mantsy tao nisy zavatra any ny fiangonana voalohany dia olona ny ady akanina mialatsina aminao za misy io nyzaraina ilay sakafo dia ahoana fotsiny zao nareo ve nandoatra tao dia niavanareo nahazo tena misopiera mihitsy nitondra lokanody ny anay za raha fa kely didikena anankiray aty aminareo mo tsy mba misy mitrangotra za mihitsy rehefa misy fivoriana lehibe zany izy nahoana fotsiny zao ny tsy ampy le loka tao le vary loha mbola misy nenay nefa dia efa ampango fotsiny dia ahoana nareo mbola tsy nita fivoriana ohatran'za mihitsy aty aminareo tsisy azany izany nge ny ainany fiangonana voalohany ary nanomboka teo amin'ny ady akanina io no tsy maintsy nany zay izy ny dekona dia mpandamina fizarana sakafo mba tsy isin'ny ady akanina ary raha ohatra dekona ny mbola mangalatra hanina ray dia efa gaga fa tsisy manao an'izany no adravatra tsara rany fa tsy ny dekona mihitsy ny manilika ho an'ny havany aloha hoentina mody zay vao mizara ny anyvoaka kristianina mbola milahatra lavabe eo zay zavatra tsisy mihitsy moa zany eto Madagasikara fa ny firenekafa dia misy an'izany rahay mahita azy aloha ny fiangonana voalohany ry havana malala tsy fiangonana anjely akory tena olombelona hitanao zao mihitsy miady akana mandanga manao zavatra zany ho izy zay miprofo anankiray fa rehefa miverina ry amin'ny apokalipsy tsika ny apokalipsy toko 2 sy toko 7 misy epistily 7 ao ry havana malala zay Jesosy tena ny nampanoratra azy jaona ho alefany amin'ny fiangonana dia mba fantatrareo moa tamin'ilay fiangonana 7 firy ihany ny fiangonana tsy nisy fanakianana tamin'i Jesosy 2 Smirna sy Filadelfia Smirna sy Filadelfia reny fa ny fiangonana 5 hafa toy Jesosy hoe marina fa zao ny toetranao tsara fa zao za manana teny aminao fa tsy miady misy ty ataonao ty marina fantatro ny toetranao fa zao fa za manana teny aminao ty tsy lasa mihitsy kosa ty ity ny 5 tamin'ny 7 mba azonareo an-tsaina moa zany zany nge ny fiangonana voalohany fiangonana taonjato voalohany daholo ireo fiangonan'ireo ry havana malala fiangonana akaiky indrindra ny apôstôly ny fiangonana akaiky indrindra ny latsany fanahy masina fa ny fiangonana voalohany tsy fiangonana anjely akory aza mitady fiangonana anjely ianao fa raha mitady fiangonana anjely ianao dia ho diso fanantenana eo dia tsy ho fiangonana tsy mihitsy ary manina moa ianao nitady fiangonana anjely ngainao anjely raha anjely ianao dia mitady hafa fiangonana anjely fa ny soratra masina tsy mahalala fiangonana anjely azonareo ve zany ravako
za matsy mampimaimena ny olona tena mahanina mihitsy ny fiangonana niarany fotsiny mba fiangonana tia vava ho ahy tia vavy zay misy tsy mahay maky soratra masina mihitsy ianao fa vakio tsara ny soratra masina dia enoy fotsiny dia ekeo ampanehitra tena meko anao koa profo fahatelo farany nareo ny profo fahatelo farany ravana malala milaza ny fiangonana voalohany tsy fiangonana anjely tsy nitao Jerosalema ihany zay totao Jerosalema do zany resaka minao zany fa ny fiangonana kristianina rehetra na ny naorony ry Petera zany indrindra ny naorony Paoly tamin'ireo démissionnaire telo zay nataony dia tsisy fiangonana anjely akory inona ny profon'izany ny profon'izany ireo epistily rehetra soratana tamin'ny testamenta vaovao ireo epistily ireo ry havana tsisy ny soratana ho ana jentilisana ray aza fa ho aniza daholy ho ana fiangonana sy mpitondra fiangonana daholy ho ana fiangonana sy mpitondra fiangonana tompona andraikitra ny fiangonana daholo fa tsisy ho ana jentilisana ray aza nefa inona mivakinao ao anatin'ny epistily anaka fa dio ny fanompoan-tsampy ko izay Andriamanitro inona ary ty kristiano anatin'ny fiangonana tompona andraikitra anatin'ny fiangonana nefa mbola mitana fanompoan-tsampy zavatra mampieritreritra zany inona moa ny hitanao anatin'ireo epistily ireo fa dio ny fijangajangana akakaky ianao kristiano anatin'ny fiangonana ny fiangonana hidirina somatsara ny andraikitra tazonina nefa vadin'olona no ompiana ao an-trano ny vadiny ihany ny sipa ny vadiny koa ake aminareo moa tsisy manao an'izany ary zavatra tsara zany zavatra mpieritreritra mihitsy zany hoe miaino anatina fijangajangana kanefa kristiano fiangonana fa kio ny epistilinareo miresaka an'izany lavo Paoly ny epistily ny Paoly rehetra rehefa mitanisa dia manomboka amin'izy zao ny fijangajangana c'est tête de liste foana amin'ny katalogy ny Palatsiny mbazonareo moa zany zavatra resako zany za moa zany Palatsiny mbazonareo moa zany zavatra resako zany za moa zany nampianatra an'izany dia olona hitanao tao ianao zany pastera tsy tia vola ieno za tsy tia vola fa manino izy zany nambara ny soratra ma ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra raha vao tia vola ianao dia efa tafiditra ao anatin'ny ratsy ianao any dia raha omenay vola zany ianao andray sa tsy andray ozy izy raisiko raisiko tsara mihitsy dia inona mahasamihafa anao aminay ozy izy mahasamihafa antsika dia tsotra nareo mandray vola dia le vola manjary tompo mibaiko anareo fa za mandray vola ataoko mpanompo apriatoko hitoriko ny filazantsara dia anjara toerany vola amin'ny fiainantsika no mibaiko mle tia vola ianao sa tsy tia vola raha tia vola ianao dia ny vola no mibaiko anao dia le vola ndana mangalatra dia mangalatra ianao ndana mandanga dia mandanga ianao ndana manao zao dia manjatra tsy manjary rehetra zao satria apriatiny le vola ianao manao zay zavatra tsy manjary zao dia manjary olona tsy vanina fa raha ohatra ianao tsy tia vola tsy manjary raisinao le vola ny vola mpilatanao manjary fitaovana misy olona mahatsiaro sambatra any satria mandeha ny asan'Andriamanitra misy olona manjary sambatra any satria nahazo fanampihana misy olona manjary sambatra any satria misy asa sovita le vola mpanompo nanehoan'Andriamanitra amin'ny fahasoavany teo amin'ny fiainanao sy ny hafa fa tsy nanjary hery mangeja anao hanimba ny tenanao sy ny hafa dia tia vola ianao sa tsia samy mandiny tena zany daholo zany nambaran'ny Paoly vonoy momba ny tenanareo ary io mora be ny mandinika an'io fitiavam-bola io za zany dia milaza amin'izany aminareo mora ahoana nafantaranao fa tsy tia vola ianao tsy latsaka amin'ilay za tia vola dia latsaka amin'ny ratsy rehetra tsotra fotsiny ihany ny fanahy ny fahafoizana raha ohatra ka mbola mahitra ianao amin'ny lafiny vola dia tia vola ianao zay fotsiny rehefa manomboka malala tanana ianao eo amin'ny lafiny vola indrindra amin'ny asan'Andriamanitra zay ianao vao afaka amin'ny fitiavam-bola dia samy mieritreritra an'izany fa nisy olona rehefa anao rakitra mitady madinika kely indrindra arak'izay azo atao nefa mandeha ianao rehefa tonga amin'ny fotoana amin'ny famadihana mamoaka daholo izy menakavy mamoaka akanjo vaovao ny mpanao mozika mandritry ny herinandro ihany ny sakafo varobe menaka atao amin'ireo rehetra rehefa aty am-piangonana izy tsy te hiangona fa tsisy atao rakitra andeha madika izy mahita volana ivarotana tanimbary azy nareo moa tsisy manao an'izany ary tsy fantaloha zany olana resako zany fa io zany mipetraka fantanina tia vola ve ianao sa tsia fa raha mbola tsy mahafoy ianao dia mbola tia vola ianao zay mbola le vola ihany mangeja anao zao ny any tsy alefa an'izany fa rehefa tena afaka amin'ny fitiavam-bola ianao fa marina ny fitiavanao an' Jesosy dia malalaka mbola fampianarana hafa zany fahalolo ajany koa
Zay zany le lafiny voalohany io vonoy dia mandehatra any amin'ny 120 io dia le vivification manomboka amin'ny 120 indray hatrany amin'ny 120 farany dia ahoana inona indray ary natao rehefa iala vonoana daholo reny ho ny 120 mitafiary famindram-po sy fiantrahana famiram-panahy fanetreniteny fahalemem-panahy fandeferana araka ny olom-bo fidin'Andriamanitra sady masina malala dia manjary mitafy fiainana vaovao ianao fiainana misy fitiavana fiainana misy fahamarinana ary zany izy ravana malala ka ny fiainana ny fanamasinana ny fiainana ny fanamasinana dia fiainana araka izany mandeha mizotra ianao zany efa nao amarinina ianao zanak'Andriamanitra dia mizotra mankany an-danitra ianao dia ny an-dalana ianao mianatra mamela heloka mianatra mandeha amin'ny fitiavana mianatra mandeha amin'ny fahamasinana mianatra mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ianarana tsikelikely zany tsikelikely dia mandeha ny an-dalana antsika zay misy mbola ety an-dalana tsika ravana malala mbola mandeha tany ka misy vovoka ny tongotsika ary reny napasivy ny soratra masina antsika dia tonga amin'ny fahefatra zany zao fiangonana maninona le fiangonana fahefatra miainon'ny tompo dia maninona dia mibebaka zay nge ny mahatonga ny liturjia antsika misy liturjia amin'ny fibebahana foana tsy misy olona mihitsy amintsika hoe za efa zanak'Andriamanitra ny rain Jesosy za efa anjely ka tsy tokony bebaka tsony za masy neniko any amin'ny tely ihany rehefa mandray Jesosy ianao dia lasa olona tsy mahay manota tsony ianao tsy marina zany heviteny diso amin'ny epistily nataon'ny Jaune zany rehefa vakiana tsara ny teny grika ao dia tsy zany akory nambarana ny tenin'Andriamanitra fa tsika dia mbola mandeha aty ambony tany dia oui Martin Luther sy ny mpanitsy fivavahana ny kristianina marina dia olona nandray an'i Kristy dia miaina ny fiainan'i Kristy saingy mety latsaka anatin'ny fahotana dia mibebaka mandrakariva dia voavela heloka isanandro zany io fiainantsika io zany izy ravana malala aza mitady fiainana hafa ankoatran'izany ianao fa raha mitady fiainana hafa ankoatran'izany ianao dia hoy Jaune mamita tenana za reto tsy manota tsony mihitsy hoy Jaune raha misy manao hoe tsy manana ota izy dia mpandainga izy ary marina tsy ao anatiny soratra masina dao zany lazaiko aminareo zany raha mitovy ny baibolitsika aleo koa nefa tsy hanamely tena za mona andray an' Jesosy fa dia inona ihany aty fahotana mbola malatsaka aty tsy olana zany mbola manana fahafahana mibebaka dia mibebaka zany akory tsy midika moa hoe lalaova ny fahotana ohatra ny lekizy moa hoe Andriamanitra angalitra fa mamelamelony heloko amin'ity passion angalariko ty tsy zany keo akory ny fiainana kristianina raha marina mifandraisan'ny Kristy dia olona mankala fahotana ianao marikorikoloty ianao fa tsy milalao fahotana akory zany izy saingy ny fahotana mety tonga ombenombieny ihany ety an-dalana mety miseho eo amin'ny fiainanao dia Jesosy mampianatra foana manao hoe mamelany helokay dia misy toy ianao manao hoe tahaka ny namelana izay meloka taminay fa ny fifandraisako amin'Andriamanitra tsy afa-misaraka amin'ny fifandraisako amin'ny hafa dia mieritreritra an'izany tsika izay zany le fiainam-pibebahana sady mangataka famelana amin'Andriamanitra sika ny miaina famelan-keloko amin'ny hafa koa zay tsy dia zavatra mora mandrakariva koa indrindra ao anatin'izao fotoana amin'ny Facebook andefasana teny marary zao sy ny zavatra rehetrarehetra zao ifandranitana amin'izao zavatra tsy manjary rehetra zao eo anivon'ny fiainan'ny firenena anivon'ny fiarahamonina hitadiavana zay teny mandratra indrindra arak'izay azo atao hanafitohinana ny hafa ao anatin'izany itoma ny tenin'Andriamanitra antsika hoe tahaka ny namelana izay meloka taminay mba olona mahay mamela heloka ihany tsika mampalahelo hoe avana malala ny hoe tsika tsy mahay mibebaka marina ino moa tsy mahay mibebaka marina rehefa ifona angataka amin'ny famelana n'Andriamanitra ho an'ny heloko dia mahay mandoalika sy mitomany dia nivavaka toko mamelany heloko Andriamanitra fa hodiko fanina fotsiny hoe tahaka ny namelana izay meloka taminay hodiana fanina fotsiny dia nivadinao an-tranonao tsy hainao mamela heloko azy ny zanakao tsy hainao mamela ny ray aman-dreninao tsy hainao mamela heloko azy ny vinanao tsy hainao mamela heloko azy ny rafonao mamela heloko azy tena mampieritreritra ny fiarahamonina misy antsika aty amin'ny tsona ny tsisy an'izany fa ny zavatra iainan'ny fiarahamonina ka za zao moa zany misotro ronono dia hoe le olona président zay mba raiso fa olona vezina reo avery ananina ho tsy efitsika koa zany olo zany fa hoana mandany makany ampitondra fivavahana reo fa tsy ihany mba raiso zay président eny ary raisoko arynareo dia niona teo eo ezanana miady mifanarita akoatrin'iny izy menakavy miady dia le re mpianakaviana nahateniko eo masoko teo manao hoe zao kosa président nakafibe aza siova hevitra any amin'izany
dia ny ampitsony ananay moa zany nandefasako WhatsApp izy mbola tao anatin'ity telefoniko andraisako feo ty no WhatsApp nalefako zaho matahotra ny aminao ny amin'ny teny nambaranao maly hoe nakanisako any amin'ny afobe aza za tsy iova amin'ity le zana izy miady amin'le vinantony izy fa naritako izy mianakavy za zany manao le fampihavana ina moa no ataoko fa tsy zay hanao inona mihoatran'izay moa za tsy iova ozy izy nakanisako any amin'ny afobe aza Andriamanitra kristianina mitady mpitandrina hivavaka ho azy andamina amin'ny fiaina izy mianakavy nefa vonona ho any amin'ny afobe dia gaga ianao gaga za tena talanjona mihitsy ka hoe inona ihany ary tianantsika mianakavy ty dia anjarantsika mieritreritra ry havana manana fa mety ho lasany amin'ny tendrony lavitra be zany resahako zany fa rehefa mahita mpivady nge ianao anatin'ny tokantrano anankiray amin'izao fotoana izao tena manontany inona ihany ary zavatra ihany mifo tsy mifanoroka atory tsy mifanoroka andeha tsy mifanoroka efa tsy mifanoroka intsony tamin'ny mbola voany vady anefa dia mifanoroka be ry MMS matin midi soir amin'izao fotoana izao dia mbola MMS ihany miara-monina sisa dia ahoana ny ainanao an'izany tsy zany ny fiainana kristianina tsy zany ny fiainana kristianina dia anjarantsika mieritreritra an'izany ry havana malala hoe tsika zany miaino ny tompontsika dia maninona mibebaka ny fiainana kristianina ry havana malala dia fiainam-pibebahana zany misy dia mandeha amin'izany fiainam-pibebahana zany tsika antso mandrakarivo zany tsy ho an'ny olona jentilisa ihany fa kio ny baiboly ray manontolo reo epistily rehetrareo nosoratana mana kristianina daholo reo fa tsisy ho ana mpanompo sampy ivela amin'ny fiangonana koa naray azy fa ny antso amin'ny fibebahana dia miverina ny apokalypsy moa amin'ny epistily nosoratana mpanoratana Jesosy dia mibebay ianao fa raha tsy mibebaka ianao dia soroko aminao ny fanaovanjena raha tsy mibebaka ianao dia zao raha tsy mibebaka ianao dia zao antsoina hibebaka mandrakariva ny fiangonana ry havana ary tsika ao anatin'izany dia samy mandinika ny terany hoe za zany raha marina ny fandraisako ny Kristy inona ny fibebahana mbola tokony ataoko fa mbola ety andalana tsika mandeha dia mbola ety andalana tsika ety andalana atya enohy ny fanahy masina mitarika atsika amin'izay fiainam-pibebahana tokony atao amaraparana azy tonga amin'ilay fahadimy azy zany zao fiangonana manahoana ilay fiangonana mandeha araka ny fanahy miady tsara amin'ny finoana hijanona kely eo amin'ny apokalypsy toko faharoa sy toko fahatelo ary havana malala avadeo kenge ny baibolinareo hoe ity zany dia ho an'ny fiangonana fito tsisy avakavaka ho an'ny fiangonana fito tsisy avakavaka apokalypsy toko faharoa dia jereo ny andininy fahafito ahoana ny voasoratra amin'ny lalan'ny tompo izay manantsofina aoka izy ihany izay lazaina ny fanahy amin'ny fiangonana dia ahoana ny toyiny izay maharesy dia avelako hinana ny avy amin'ny hazonaina zay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra dia jereo indray ny andininy faraky ambifolo izay manantsofina aoka izy ihany izay lazaina ny fanahy amin'ny fiangonana dia ahoana ny toyiny izay maharesy dia tsy hosombany ny fahafatesana faharoa dia azo marao tohizana hatrany amin'ny epistily fahafito eo amin'ny fiangonana fahafito tany Laodikia zay maharesy ary matoa maharesy ianao dia nanina ianao zany niady ianao ka ny fiangonana marina mandeha araka ny fanahy masina dia fiangonana miady amin'ny fakapanahy miady amin'ny devoly miady amin'ny fomba zao tsozao miatrika ady zany hoe miatrika zavatra sarotra amin'ny indreny samihafa ka raha mahita olana ianao amin'ny maha-kristianina anao dia aza taitra ianao fa marina ny tononkira-tsika manao hoe Jesosy kapitenanay zao miantso zao anina ny toyiny hiady no ilananay zay nge ny ilanantsika eto ambony tany hiady no ilanantsika eto fa Jesosy kapitenanay zao miantso zao hitsangatsangana no inona itsonanay tsy hitsangatsangana eto amin'izao tozo zao namelanantsika eto fa aninony hiady amin'ny zavatra sarotra rehetra mety fahasahiranana eo amin'ny fahasalamanao zany mety fahasahiranana olana eo amin'ny tokantrano zany mety olana eo amin'ny asanao zany mety olana eo amin'ny fifandraisanao zany olana eo amin'ny firenenao zany olana eo amin'ny fiangonana misy anao olana eo amin'ny sampana misy anao olana eo amin'ny komity misy anao olana eo amin'ny mpifanila vodindrindrina aminao olana amin'ny vinantonao olana amin'ny rafozanao ninona endrika zany olana zany hiady no ilananao zany izy avana dia atreo ny olanao atreo ny adinao satria hiady no ilananay sanareo mbola tsy niran'izany mihitsy hiady no ilananay dia miadio ariko ianao
midiary fa mila miady ny ady tsara mifony zay maharesy no mandova ny fanjakan'Andriamanitra ry havana marana zay maharesy zay miady ianao zany ny vazivazy nataoko tamin'ny SD indray maka miady rakizy zao zany na kristiana tsisy fiaina kristiana moro zany miady Jesosy dia milaza zany amin'ny fomba hafa manao hoe raha misy olona tanaraka ao koa izy hitondra ny hazo fijaliana rehefa tsy vonina hitondra hazo fijaliana ao dia miala fa Jesosy tsy manana kristiana tsy vonina hitondra hazo fijaliana fa ipetran' Jesosy zany hitondra hazo fijaliana avy ianao eny toboko mpianatra ianao vonina avy ianao za kosa Jesosy zany izy fa ny Jesosy zao zay mpianaraka azy tsy maintsy mitondra hazo fijaliana ka dia miady araka izy fa rehefa tsy miady ianao tsy fandresena marina akory so dia mandeha manao baolina any nareo ady niady nanahoana ny baolina tany naresy zay fa ninonareo naresy tsy tonga ny ady va tsy fandreseny zany tsy rehefa tsy miady ianao dia fa zany izy zany koa izy ravana marana za mahita kristianina betsaka menimenina sy mikonainaina foana za moa nampahatsiaro inona ao mampitomany anao inona mampiferinaina anao mitovy ve ho amin'ny baibolitsika zao any lazainy Jesosy amin'ny baiboliko aty amin'izao tozo nareo fahoriana dia ianao rehefa mahita fahoriana anaka loia ianao ny tena aty amin'izao tozo ahitanareo fahoriana ataonao mahita aty fa tsy hoe Jesosy inona rety fa mitovy sa tsy mitovy amin'ny baibolitsika ary Jesosy sa tsy Jesosy miteny anao zany ary Jesosy ve mandainga indraindray tsy mandainga mihitsy izy rehefa mahita fahoriana ianao zay marina rety Jesosy rovinako moa izy ny tsy ho marina izy fa za mahita kristiana isaka mahita fahoriana dia menimenina sy monimona dia tsy ahefa koka raha zay vavaka efa natao zay fa nanirikitry mihitsy ngamba ny lohalika fa nanantena inona ianao aty amin'izao tozona ahitanareo fahoriana hoy ny tompo fa ianao tia hanova ny baibolinao aty amin'izao tozona ahitanareo fifaliana tadiava baiboly hafa baiboly pirata zany mazava ve tompoko eny tompoko fa tsy mila kristianina miferinaina lava Jesosy kristianina vonina hiatrika ny fahoriana rehetra ny olainy Jesosy ary zany nandehana amin'ny marikura rehetra tsy mahita fahoriana amin'ny lafin'ny vady mahita fahoriana amin'ny zanaka mahita fahoriana amin'ny fahasalamako mahita fahoriana amin'ny asako mahita fahoriana any aminany dia tsy ahefa koka tsy ahefa hoana tonga ny amin'ny farany manahoana ilay fiangonana io fiangonana mibanjana ny mandrakizay zany zavatra rehetrarehetra zany ry havana marana inona moa ny mahatonga antsika mandeha araka amin'ny fanahy masina inona mahatonga antsika mandray marina ny Kristy inona mahatonga antsika hanaiky na tsy tanteraka aza handeha amin'ny lalan'ny fanamasinana ka hibebaka eny an-dalana eny dia hiady mandrakariva satria mibanjina n'inona tsika ny mandrakizay hoy ny apokalipsy toko 4:10 aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana anao dia meko anao satroboninahitra fiainana misy inona zany miandry anao ry amin'ny farany ry satroboninahitra misy satroboninahitra miandry anao le satroboninahitra efa ao fa ho any ianao andray azy sa tsy zay mifantaniana io nke tsisy hoe so dia tonga ianao dia hoy Jesosy hoe ay ve tonga ty rany anamboary satroboninahitra iny fa tsy namboziko akaty tsisy azany io le satroboninahitra ao efa ao